Ampiavana indray tompo kilasy tomboka misy dimy tokantrano izao tokarivany alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana janoary 2010 sy 2020 izao tolorana ny arady anao izay mbola tampiaraka aminay ary asaina fanajana anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao antsika avatraina antsika dia hiditra ireo andindim-baovao izay voango ny mpanao gazetintsika tamin'ity androany ity ratsy ny vokatra ary tsy namokatra ny vary aloha tamin'ity fotoam-pamokarana ity roapolo isan-jato ny vokatra monja no azo noraisina natrian'izany indrindra dia nilaza ny ministry ny Teo Karena fa hitady vahaolana ny fitondram-panjakana ahafahana mamaly ny filana eto amin'ny tsena anatiny. Tsy maintsy hanafatra vary avy any ivelana ny fitondram-panjakana malagasy hamenona ny filana eto toerana hoy Andriamatoa Hotazavy Armand ministry ny vary Sotsinihy Vanjifana nandritra ny fivoriana ny arana tamin'ireo mpahandraraha eo amin'ny sehatry ny vary tetsy amin'ny CCI Antaninarenina. Ny roapolo isan-jato ny vokatra vary aloha fotsiny tokoa no miakatra vokatry ny Haintany. Amin'izao Haintany zao araka ny fantatsika dia tsy ho ampy ny vokatra vary indrindrandrindra izay ny foto-tsakafontsika malagasy eo amin'ny roapolo isan-jato ny vary vokarina amin'ny vary aloha toy izao ihany no miakatra ny valopolo isan-jato zany dia tsy maintsy ho vatsiana amin'ny alalan'ny farana vary avy any ivelany ka mba hitsinjovana ny tsisy ny vary eto amintsika izany hoe tsy hiteraka fiakaram-bita ny vary dia voriana zareo tedavana vahaolana ny tily zao sady mba ho ampy ny vary. Nandritra ity fivoriana ity no nanehoan'ireo mpahandraraha eo amin'ny sehatry ny vary ny Aiainy. Io ny asanao, raha io zany ny asanao, io ny fivelomanao, ny olona mandeha vary jerofo no vidy jerofo izy dia mividy amin'izay azony azy na mahatonga fanao izy na mahatapoka sanisay izy tsy mampanena azy zany. Nefa reto namana mpanafana vary izy tazako efa niaraka aminay teo aloha matoky sinoina fa tsisy mpamahaka misy fanao zany ny importation ny vary fa misy an'izany ma dia mahafinaritra be dia mamegavy zay tokony efa hita ihany ezaka na mety niara hoe mila manana attestation na dépôt zay vao afaka manao fanafarana vary efa hita ezaka atao amin'ny fanjakana fa soa dia mba misy azo atao misimisy kokoa ampandrisika sy mba amatotra tsara hoe retina professionnel ao anatiny. Ndiniana nandritra ity fivoriana ity ihany koa ireo maromaritra iraisana ahafahana mampirindra ny sehatry ny tolotra sy ny tinady ho tompontsoany ireo mpanjifa. Nilaza ny jorom-panamora eo amin'ny lafiny ara-panjakana kosa ny fitondram-panjakana malagasy. Ny antso amin'ny ifampisehoana ny mahamaty anina sy ny fandraisana andraikitra avy amin'ireo mpahandraraha koa ny ministera-pia. Farafaratsy noho ny ministera manana taherim-bary maritra ny enim-bolana voalohany amin'ity taona 17 ity isika io ny lara-pamena.